Zao zavatra nisy teto amin'ny antenimieram-pirenena io maraina io tao alohany fivoahany didy izay mandrava ny antenimieram-pirenena izay hitantsika nisy taratasy avy any amin'ny présidence izay tsy misy sonia ary diso koa satria milaza fa hoe eto Antananarivo no anaovana ny taratasy igny nefa ny filoham-pirenena dia any Dubai. Tamin'ny maraina teo zany nisy fanangonan-tsony raha tamin'ny nomaly moa zany efa nisy an'izay fanangonan-tsony izay ho fanesorana ny filohan'ny repoblika. Rehefa nahita zany reo ny maraina io rehefa nalefa pitsikilo ary pitsikilo tratranay ary mbola tia ny fitaovana nampiasainy nakansary sy vidéo dia fantatra ny zareo fa efa feno ny isa ahafahana manala ny filoham-pirenena tsy ho filoham-pirenena intsony. Zany zavatra zany dia miankina tanteraka amin'ny hetsibahoaka sy ny fitakiana manerana Madagasikara. Namaly ny antso ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra tsy ankanavaka dia rehefa fantany fa tsy maintsy hiala izy dia nanao an'iny taratasy ankamehana iny. Hitantsika tsy misy daty iny izy iny. Tsisy daty ary tsy vitan'izany mbola eto Antananarivo ny soratra nefa efa constaté ny abandon des pouvoirs. Ary any amin'ny toerana izay tsy misy ambasaditsika izy no mipetraka amin'izao fotoana izao. Tsy manan-kery zany iny taratasy iny ary tsy vitan'izany tsy nandalo avy ny Assemblée nationale zany hoe tokony ampafantarina ny filohan'ny antenimieram-pirenena vao afaka manao an'iny ny filoham-pirenena raha ohatra ka eto toerana. Mazava ho azy zany fa may volotratra tanteraka izy tsy te hiala amin'ny fitondrana ary tsy vitan'izay tena manana mauvaise foi ho fampidiana ny samy malagasy. Satria rehefa tsy hiala izy mizeriziry izy dia efa fantany nefa tsy maintsy hoady ny efaran'izay ka ho antsika voaka malagasy toninareo fa zavatra tsy marim-pototra ary tsy manara-dalàna satria tsy voahaja ny antanatohatra rehetra mahakasika ny izay didy fandravana ny antenimieram-pirenena. Zay aloha no azoko ambara rehefa avy eo fa mbola hotoizantsika satria efa mandeha ny latsabato ao inoako fa tsy maintsy tanteraka ny fanesorana ny Andry Rajoelina tsy ho filoham-pirenena intsony tsy ho filohan'ny vahoaka malagasy intsony manomboka ny andro anio. Sotra toko. Miarabantsika vahoaka malagasy misy vaovao goavana nanapa-kevitra ny filoham-pirenena taloha izay mandositra fa foana ozy ny Assemblée nationale zany hoe rava ny antenimieram-pirenena. Ny zavatra mitranga dia zay fomba nanaovany an'izay izy tsy teto ary misy pitsopitsony zavatra zay afaka mbola hiadivany solombavam-bahoaka. Fa zahay koa nanomboka omaly alina ary zay no tonga anazy anao an'io efa manao ihany koa ny resaka empêchement ny filoham-pirenena noho ny antony maro samihafa. Fa aza taitrinareo fa tokony ilamina ny raha zavatra rehetra. Sotra tompo. Fahamanarakaizay dia misolo tena ny député voafito tao an-tanàna Sira Soudel zay natazabato ty procuration. Numéro 17 numéro de procuration numéro. Oh, baca review numéro 1, tak boleh baca review kan numéro 1. Oh, dia seperti apa? Numéro ini ya. Ini mungkin distriknya Namusta. Tu ngerti? Ah? Procuration non. Mina bulan bala numéro 48. Toka mandi cepat. Sabi combien de fois on m'a fait dire que des managers il y a le numéro 25 de la procuration. La procuration il n'est pas managé. Numéro 59 Procuration député noir pour majorité non Sebut le numéro.
Yang kembali mungkin dalam istimewa numero 46 itu menandang batu. Deputean Silvestre toma essa batu. Numero 97. Deputean Silvestre suara Coelho numero 59 itu menandang batu pantai. Alpas direto? Então vou cadê o papel? Depois na fatura no saco, se não espera, dobrava, como na da chapata. Deputy Richard, número 46, Ambassade, Mata Chapata. Deputé Chambre de la Pache, district de Yakura, Kobanada Chapata, enseignant. Deputé Josandi, Wafid Kaubelan, Mata Chapata. Número 35. Député à la direction, seconde Martini, Fatou Boulama, Kobanada Chapata. Número 95. Numéro 043, Mandara Fernandi, député de Bilbao, tout le mandat de Zapata. Député de Gouen pour le réglage, tout le mandat de Zapata. Et puis, la journée de la carte, député de Gouen, M. Raymond, numéro 126. Pour le réglage.
Député Miri, Aruna Princesa, Tulang, Babu, Député Zakobanagro, Matsara, numéro 141, Député Adina, numéro 41. Procuração Pública, Primeira, Defesa, da Bahia, numéro 47. Député Sambiati Manaranor, tahun Katabak numéro 151. Député di Batsaka Franco, Tuga pada sebab satu beres. Yang kuatnya itu ada sebab di Député di Pulau Benasul, juga sudah Temos a Figueira, que é a primeira, número 23, para a Número 63. Député Marceleste, Profitor District Independente, numéro 135, Tunga, Anda Cepat. Dia itu bayangkan di Procuração de Sutombo, Sutombo Radifaya, Sabani Nutina, numéro 55, Tunga, Anda Cepat. Deputi Dewan satu dengan ada batu, kebayaan yang ada tiga dokter Jawa, sudah mainan dalam kan, wah, namanya masakan sejarah wah makasih. Levantou fazendo. Estou aí. Saya tanya lah. Tadi saya cilen rekam dia lah. Yang mana kan berapa? Zaman. Ya dia lah saya rekam dia ni. Berapa pun memang. Berapa kan ini? Kita dapat kita masuk area. Price sudah. Sudah bayar lagi. Biasa número 39, Fito Manazari, Anda Cepat. Toda a procuração número 14, Député de Chacará, procuração de Vapo. Procuração número 114.